Vatsimpana etineneny Ratovelo Jacqueline. Izay vavaka sy fifonana rehetra ataon'ny olona na ny Israely olonao rehetra izay mahalala ny samy mahalala ny fahoriany avy ka mamelatra ny tanany manatrika ity trano ity dia mianoa ny an-danitra fonenanao ianao ka mamela eloka. Amen. Ivavaka isika tompoko. Faly sy ravo ny fomampananay olonao ry Andriamanitra ray zanaka fanay masina satria noho ny fitiavanao sy ny famindramponao tompo malala dia mbola nosokafanao indray ny masonay ka nampahiratinao ny fahazavanao. Mbola nomenao koa ny rivotra madio ahafahanay miaina Jesosy ary notafianao ihany koa hery tanjaka fahasalamana mbola ahafahanay indray miantso ny anaranao ihany koa ka hiarahaba anao ry Andriamanitra ray zanaka fanay masina. Ivavaka sy idera ihany koa anao ary ankalaza sy anome voninahitra anao satria Andriamanitra masina sy be voninahitra ianao. Misaotra ihany koa tompo malala mbola nomenao tompo mpitahina lehibe izay afaka iombom-bavaka miaraka aminao eto ankehitriny. Afaka ihany koa andre ny teninao ampianatra anay amin'izay rehetra tokony ataonay araka ny sitraponao. Koa mangataka ny famindramponao Jesosy eo mba meteza nadio anay amin'ny rasonao mba hadio tanteraka izay ho afaka amin'ny karazam-pahotana rehetra izay mahaloto anay dia mba afaka hitoetra malalaka ao anatinay ny fanahy masinao. Hanazava ny foamam-pananay, hananatra anay, hanisy lalana anay ary koa hanampy anay handray tsara ny teninao tompo. Hitahiry zany ao am-ponay ary koa ho ampiarinay eo amin'ny fiainanay iray manontolo sy ho zarainay koa eo amin'ny manodidina anay araka ny sitraponao. Dia mitenena tompo rehefa vonona izay andresy ankatony ny teninao. Amin'ny anaranao masina sy manan-kera avy any Nasareta Jesosy ho angatanay izany vavaka izany. Amen. Dia mbola ampifaliana mandrakariva ry havana ho iarabanantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo ary mbola faly ihany koa manonona ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray, ny fitiavana avy amin'ny Jesosy Kristy tompontsika ary ny firaisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny izay angalantsika fampahirezana ry havana androany dia izay hitantsika ao amin'ny bokin'ny Romanina toko 9 ny 7:30 ka hatramin'ny 4:30 ihany. Ovakiny zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny. Romanina toko 9 ny 7:30 sy ny 4:30. Iza no hiapanga ny olom-boafidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty, eny sady nitsangana tamin'ny maty koa ka nitoetra eo an-tanakavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Amen. Izany andin-tsoratra masina izany indray ry havana no andeha angalantsika fampahirezana ty maraina ity. Iza tokoa moa amintsika rehetrarehetra izao ry havana no tsy resy lahatra amin'ny fitiavan'Andriamanitra ary koa ny fitiavan'i Jesosy Kristy antsika. Resy lahatra ihany koa isika amin'ny toe-pon'Andriamanitra sy ny toe-pon'i Jesosy Kristy zanany amintsika. Kanefa na izany aza dia mianjaanja ao anatrehan'Andriamanitra avokoa ny fahotana vitantsika isanandro. Hitany ihany koa ireo fahadalana sy ny fahadisoa-kevitra vitantsika ka mitondra antsika ao anatin'ny fahasarotana lalina mafy tokoa. Fantatry ny tompo ihany koa ry havana ny ditrantsika, ny amafisa-pontsika, ny fanaova tsinotsinona ny sitrapon'Andriamanitra ihany koa ka mitarika antsika hanao zavatra be dehibe mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia ny fanompontsampy amin'ny endriny maro samihafa izany, ny fiainana ao anatin'ny fahavetavetana, ny fijangajangana, ny filalaovan-dratsy, ny fisotroana na ny fifohana zavatra manimba ny tempolin'Andriamanitra, ao ny fankahalana, ny fiatsaram-belatsihy, ny fialonana, ny tsy fitiavana sy ny maro samihafa isan-karazany. Kanefa ny tompo ry havana teo anatrehan'izany rehetrarehetra izany tsy mba nijery antsika izy ho very tao anatin'ny faharatsitsika fa mbola niteny indray ary izy hoe amin'ny Jaona toko 7 2:20 teny izay efa diso fantatritsika loatra manao hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Isika rehetra ry havana dia resy lahatra ihany koa fa tena be fitiavana, be indra fo tokoa Andriamanitra, mandefitra mandrakariva amin'ny fahadalantsika izy.
Ary Jesosy Kristy koa dia niteny hoe izaho sy ny ray hoy izy dia iray ihany. Noho izany dia be fitiavana dia indra fo ihany koa Jesosy Kristy. Isika nefa ry havana tsy mba mahay mamaly fitiavana an'Andriamanitra akory. Impiry moa isika no asain'Andriamanitra miala amin'ireny fitondran-tena ratsy maro isan-karazany ireny. Eny fa na dia fantatsika aza fa tsy mahasoa atsika dia tsy mety miala isika fa mbola mifikotra mandrakariva amin'ireny fitondran-tena ratsy ireny. Jesosy Kristy anefa ry havana, inona zavatra tsy nahafony? Inona zavatra tsy nialany tany an-danitra tany? Nolaozany avokoa na ny fahatsarana rehetra na ny fiadanana rehetra ihany koa. Noho ny inona? Noho ny fitiavany antsika tsirairay avy tsy misy ankanavaka. Andriamanitra ry havana raha naniraka ny zanalahy tokana ho aty amin'izao tontolo izao dia sanatria tsy hanameloka antsika izy akory fa kosa mba hamonjy izao tontolo izao. Ary ny asa-pamonjena nataon'i Jesosy Kristy koa tsy hoe mifarana teo ambony asa fijaliana ry havana, fa amin'izao fotoana izay iainantsika izao aza dia mbola mipetraka eo an-tanakavanan'Andriamanitra mandrakariva Jesosy, mivavaka sy mifonao antsika, mangataka famindram-po sy famelan-keloka ho antsika ihany koa. Aiza isika ry havana no ahita olona tiantsika tahaka an'i Jesosy, ilay mitady isan'andro ny fomba sy ny hevitra rehetra mba hamonjena antsika. Tsy mora anie ry havana zany manatanteraka an'izany zavatra tian'i Jesosy ho tanterahany zany, satria isika rehetrarehetra izao dia samy manana ny toetrantsika, samy manana ny fomba fanaontsika, samy manana ny fahalementsika ihany koa. Noho izany dia tsy maintsy mampiasa hevitra maro tokoa Jesosy mba hahatratrarany faniriany. Isika koa ry havana tokony hanana izany toe-pony Jesosy izany. Enina dia manoloana ny ankohonantsika fotsiny aza. Tsy tokony ionina fotsiny isika hoe efa nivavaka ho azy aho Jesosy, efa nivavaka ho azy aho Andriamanitra, efa nifonao azy ihany koa aho, efa nanao vavaka fifadikanina mihitsy aho zao mba manafahako azy, fa izy mihitsy reny tsy te hiove. Aza afaka didy eo anatrehanao Andriamanitra. Raha mba hiteny tahaka izany koa moa Jesosy ry havana, hanao hoe afaka didy eo anatrehanao Andriamanitra, efa be dehibe ny zavatra niaretako tamin'ireo olonao ireo, efa nafoko hatramin'ny haiko mihitsy aza teo ambony hazo fijaliana, ampy izay Andriamanitra. Vizaka dia taiza no niafaratsika ry havana. Jesosy Kristy anefa ry havana soa ihany, fa tsy mba nanao an'izany izy. Tsy nety afa-po mihitsy azy izy amin'ny fifonanao antsika eo an-tanakavanan'Andriamanitra andro aman'alina. Koa raha mahatsiaro fiovana isika eo amin'ny fitondran-tenantsika, eo amin'ny fiainam-panahintsika dia aza adino ry havana fa no ilay vavaka sy ny fifonana nataon'i Jesosy ho antsika izany. Raha mahatsiaro mangetaeta hivavaka ihany koa isika, mangetaeta hanao vavaka fifadikanina, mangetaeta ihany koa hanompo an'Andriamanitra, dia tsarovy fa mbola nivavaka sy ny fifonana nataon'i Jesosy Kristy ho antsika ihany koa ny antony izany. Koa raha mitondram-bavaka ny ankonantsika isika ry havana dia mety tsy ahita valiny vetivety akory. Noho izany tsy tokony ho kivy isika, tsy tokony ho mora leo izany, fa hiezaka amin'ny fitondranam-bavaka azy mandrakariva, satria tsy tokony ho adinontsika ihany koa fa mandritra ny fotoana ivavahantsika ny ankonantsika ireny dia misy tokoa fanahy roa miady ao anatiny ao, dia ny fanahy tsara sy ny fanahy ratsy. Ny fanahy tsara dia manao izay amonjena sy hanafahana antsika, fa ny tanjon'ny devoly kosa dia nitondra ny olona izay voafatony any amin'ny fahaverezana miaraka aminy. Izany hoe raha te hanafaka olona anankiray isika ry havana dia tsy tokony hanaiky ny fanoherana nataon'ny devoly, fa kosa mangataka ny fanafahana avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy masina sy manan-kerevana Nazareta, ary koa ny hery ny fanahy masin'Andriamanitra. Raha mbola tsy mahazo valim-bavaka isika dia aza kivy koa fa mbola tsy maintsy mivavaka mandrakariva tsy mitsahatra ry havana. Toy izany anie nataon'i Jesosy Kristy mbola mifona ho antsika andro aman'alina izy amin'izao fotoana izao eo an-tanakavanan'Andriamanitra, satria hitany mantsy fa mbola tsy miova tanteraka isika. Enina dia be dehibe tokoa aza ny toroteny mampianatra sy manintsy antsika. Misy fiovana tian'i Jesosy Kristy tranga mihitsy mantsy ry havana eo amin'ny fiainantsika, ka izany no tsy mahasasatra azy fa mivavaka sy mifona ho antsika mandrakariva izy. Dia izany koa ny toe-po tokony hananantsika raha mitondra-bavaka ny ankonantsika sy ny manodidina antsika isika, mba tsy hahatonga an'izy ireo
ho azony fandringanana. Tandremo ry havana Saolany andro manely ary mitanisa ny zavatra tsy mety ataon'ireo ankonantsika sy ny manodidina antsika isika. Fa kosa aleo manokana fotoana andohalihana hivavahana ary hifonana ho azy ireo. Azadino fa isika koa ry havana efa nandalo tamin'izany fahalemena sy fahaditsoa-kevitra izany, koa raha tamin'izay fotoana izay isika no sy ny fona ho atsika sy ny vavaka ho atsika Jesosy dia taiza koa ny hafarantsika. Noho izany izay rehetra nataon'i Jesosy Kristy tamintsika ry havana dia mba tokony ataontsika ihany koa ho an'ny ankonantsika sy ny manodidina antsika. Raha mba mahatsiaro ihany koa isika hoe nandray famindram-po, nandray famelan-keloka, nandray fanavotana avy amin'i Jesosy Kristy, dia tokony koa isika mba hizara maimaim-poana ho an'ny ankonantsika sy ny manodidina antsika izany rehetra izany. Ny tompo ry havana tsy hoe mila voatsiary, ka na raha toy isika ka efa mivavaka sy mifona ho an'ny ankonantsika sy ny manodidina antsika isanandro isanandro, kanefa dia mbola mety sy azo valim-bavaka isika. Ny antony ry havana dia mila vavaka feno Andriamanitra vao mamaly antsika, ary mila fanetretena tanteraka ihany koa. Tahaka izany mantsy namana ry havana, namana anie dia lehilahy mahery komandin'ny Siriana, saingy izao feno firerehana loatra ny fonsy namana ry havana. Koa mba hialan'ilay abokany dia nasain'Andriamanitra hanetry tena tanteraka namana, nasainy esorina avokoa ny grady rehetra tao aminy, ary nasainy nisitrika tao ranon'ny Jordana impito izy, ary dia nompotehin'Andriamanitra daholo ny ambopony sy ny firerehany rehetra tao anatiny vao nanasitrana azy Andriamanitra. Tsarovy ry havana, fa raha ny vavaka sy ny fifonana izay ataontsika ho an'ny olona anankiray no azahoany olona famelan-keloka sy famonjena, dia tsy maintsy hanokatra varavarany lanitra ho antsika izany, ary ahafahantsika koa miditra any amin'ny fiainana mandrakizay. Ary dia ho marina amintsika tokoa ny tenin'Andriamanitra hoe amin'ny Apokalipsy 7:7 tapany by hoe fa hitsahatra amin'izay nitsarany izy, izay nisasarany izy, fa ny asany kosa manaraka azy. Koa manomboka androany ry havana dia aoka izay ny vavaka tia tena ataontsika, fa aleo re mba mivavaka ho an'ny hafa koa isika, dia ho an'ny ankonantsika izany, ho an'ny fianakaviantsika, ho an'ny mpiara-manompo amintsika, eny ho an'ny manodidina antsika rehetra izay hitantsika fa voafatotra, ka mila vavaka fanafahana. Amen. Hivavaka isika. Misaotra betsaka tompo malala fa mbola notongava ny sitraponao indray izay androany, mampahery ary manome toky sy fanantenana ho anay, fa ny fitiavanao anay dia tsy mba asianao fepetra izany, ka tsy mba nijery ny fahotanay sy ny tsy fanatanteranay ianao, tsy mba nijery ny fomba fiainana ihany koa ianao, fa ny tanjonao tokoa tompo malala dia ny hamonjy anay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ilay zanako lahatokana, nomenao mba hamonjy rehetra izay mino anao. Mankasitraka indrindra ihany koa Jesosy satria tianao tokoa izahay mba hanana toe-po tahaka anao, ka tsy ho mora kivy na ho mora sasatra raha hitondram-bavaka ireo ankonanay sy ny manodidina anay, fa kosa hiezaka hivavaka hatrany mandra-pahatonga n'ilay valim-bavaka avy aminao. Tsy tanteraka ianefa izany tompo malalo satria tsy manam-paharetana izahay, ka raha vao elaela tsy mahita fiovana eo amin'ilay olona izay entinay am-bavaka, dia kivy sy mimenimenina tokoa izahay, ary dia mavita miteny mihitsy aza hoe io ny ianao Jesosy, tsy vitako intsony, efa nanao izay faraheriko aho, fa izy mihitsy no tsy iova. Vizaka aho Jesosy. Koa mifona sy mangataka famindram-po aminao zay tompo malala, mamela ny eloka rehetra, fa tena tsy manam-paharetana izahay, tsy amin'ny fitiavana ihany koa Jesosy, ka tsy mba malahelo, tsy mampalahelo anay akory ireo ankonanay sy ny manodidina anay raha very sy tratran'ny fandringanany devoly. Tsy manana fandeferana sy fanetretena ihany koa izahay tompo, tsy mihevitra fa tsy ny tenanay irery ihany. Menatra sy mangahiahy tokoa izay eo anatrehan'izany fitiavanao, fanetretenanao hamonjy anay, hanafaka anay, eny na dia Andriamanitra lehibe sy be voninahitra azy ianao. Ho aza vela ho very izay Jesosy, fa mba ampio izay amin'ny alalan'ny fanahy masinao, hanova anay,
hitaridalana anay, andehananay amin'ny lala marina sy mahitsy araka ny sitraponao. Mba tsy haverenay sy ny ankonanay ary ny olona rehetra izay mila famonjena, fa mba handova ny fanjakan'ny lanitrao izay amin'ny andro voatendrinao. Amen. Raisoa nitsodranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika ry havana. Andriamanitry ny fiadanana eny amasina tsika samy ho tanteraka, ka aokarovany avokoa ny fanahintsika sy ny aitsika ary ny tenatsika samy ho tanteraka, ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika isika, matoky izay ny antso atsika, sady izy ihany no hatanteraka izany. Ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Aleluia. Amen.